Miarahaba tompoko, efa tafiditra anatin'ny vanim-potoana ririnina isika amin'izao fotoana izao. Manomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Meteo dia nidina tsikelikely ny maripana, nisy ihany koa ny andian-javona tamin'ny faritra maro, ny latsaka hatrany ny orana tamin'ny ilany atsinanan'ny Madagascar. Lava kokoa ny alina raha oharina tamin'ny atoandro. Porofo izany rehetra izany fa lasa aloha ny ririnina tamin'ity taona ity raha noharina tamin'ny 3 taona lasa. Azo fitinao toy izao manaraka izao ny toetry ny andro eto Madagasikara rehefa vanim-potoana ny ririnina. Vokatry ny tanjaky ny ala izay dia misitraka orana ny ilany atsinanan'ny nosy manontolo fa miendrika hierika izany amin'ny ilany atsinanan'ny avoatany. Mifampitaona amin'ny masoandro kosa ny ilany andrefana ka izany mahatonga ny maro izay mamonjy ny faritra iny rehefa hiala voly. Dia manentana antsika ary ny Meteo Madagascar mba hiomana hatrany amin'ny fiatrehana ny andro ririnina ary tsy hanao ambany zavatra mihitsy ny akanjo mafana, indrindra ireo marefo ara-pahasalamana fa fotoana fietsehan'ny aretin'ny taovam-pisefonany tahaka izao. Dia aleo misoroka toy izay hiara-loza e!